tsy alalavitra amin'izay pejim-baovao izay ihany sika niteraka ny faritra loatra mangoro dia nanatanteraka fiaonana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androandroany ity sy nandritra izany moa no nanamafisan'izy ireo ny fanambarana izay nivoaka ny 15 martsa lasa teo tao Ambaditra Zaka tao aorianan'ny fampidiniana teo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ireo Tangalamena ary ireo Mpandrarao loatra mangoro eo anatrehan'ny fitrandrahana izay miseho any Didy any. Manoloana ny fitrandrahana Arena Kibony tany ao Didy faritra loatra mangoro ny zanaky ny faritra dia nilaza fa manoana ny hetsika izay ataon'ny fitondram-panjakana anisan'izany sekretera-mpanjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena. Malohany ary makasitraka tanteraka ny fehi-kevitra rehetra tapaka voalaza ny fanambarana izay natao tany loatra mangoro ny 15 volana marsa taona 2024. Manoana tsy misy fepetra ny andraikitra rehetra no resina andriamatoa general sekretera-mpanjakana amin'ny sanany ny zandarmaria-pirenena manambara fa vonona ny andray andraikitra isanambara tongany tandrify anay avy amin'ny fanajanany sy fampiarana ireo lalàna velona eto amin'ny firenena momba ny fiarovana ny arena-pirenena sy ny sotoavana misy ao amin'ny faritra. Mitsipaka marindrano re hevitra fietsika ary fanambarana hafa mifanohitra amin'ity fanambarana ity. Manaiga ny tompona raiky amin'ny sampandraram-panjakana samihafa anatanteraka ny andraikiny amin'ny mpamarinana, fitsarana, mpitandro filaminana, Arena Kibony tany, tontolo iainana, varotra, région, district, commune, sy ny sisa. Manaiky ny manam-pahaizanisa tokony hijery izay fomba anatanterahana izao fanambarana izao amin'ny antsipriany. Ny zanaky ny faritra loatra mangoro moa ny Antananarivo dia nanamafy fa tsy ekena ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ao anatin'ny faritra arovana. Tsy ekena ihany koa ny fifidianana sy fivarotana vatosoa vokatra tsy ara-dalàna avy eo amin'ny faritra. Esorina tsy misy atakandro ireo olona izay mbola mitrandraka ao anatin'ny larovana ao Zahamena tsy atao ny mampiatrano na mampanofa fitaovana amin'ireo vahiny hipividina mpivarotra vato sy ala tailandais no Sri Lanka satria firaisana tsokombakomo izay manoana ihany koa nisy ny tombanezaka isam-bolana izay tanterahan'ny lehiben'ny faritra loatra mangoro mikasika ny zava-misy momba ny fitrandrahana Arena Kibony tany tsy ara-dalàna ao Didy.